Zimbabwe afa tanteraka kosa indray dia Tafakatra amin'ny 5 alina sy 2 hetsy Ariary. Ny vidin' Lambamena amin'izao fotoana izao raha ny fanzavan'ny ireo mpivarotra. Kely anefa no tombony azy ireo isan'andro ary mila tsy hisy mihitsy aza ny tahiry isam-bolana. Ny fahalafosan akora fototra no olana sedrain ireo mpisehatra amin'ny fivarotana Lambamena ka angatan'izy ireo fanampiana amin'ny fanjakana. Efa mampolo taona ninjara sono ny varotra Lambamena teto, ity no asa meloman'ny ankonany. Asa mahavelona ny fivarotana Lambamena raha ny nambarany saingy tsy havitana tahiry firy. 3 alina ariary isan'andro eo no tombom-barotra azo amin'ity karazana asa iray ity. Ny lamba tavoahangy no tena mandesy be mpividy satria eo anelanelan'ny 7 ariary sy 2 sy 1 alina ariary ny vidiny. Tafakatra hatrany amin'ny 5 alina sy 2 hetsy ariary kosa ny vidiny lamba azo avy amin'ny landy nompiny. Na dia izany aza dia misedra olana ny mpivarotra Lambamena toa azy. Avy any arivony mamy sy amboitra biby ary talatany volonondry no fakany reto mpivarotra ireto Lambamena amidy. Isan'andro izy ireo no manafatra entana na hoe manao commande. Eto dia misy mihitsy ny fikambanana kely ho an'ireo samy mpivarotra ka manana ny filohany izy ireo dia ny delegeny tsena. Tsy misy anefa ny latsakemboka aloha amin'izany raha ny fanzavan'ny. Faniriany reto mpivarotra Lambamena ireto ny anapin'ny fanjakana azy ireo satria lafo ny akora fototra amin'izao fotoana izao.